tany eloka Jesosy manoloana izany. Ankehitriny dia misotranao izay no izao alakamisy masina izao, fotoana izay atsiarovana indrindra ny fanendrenao ny fanasan'ny Tompo, fahasoavana lehibe ho anay any soa rehetra avy aminao. Miofo matoky izany teninao izany izay, ary taio izay Jesosy Tompo, mba hiaina tokoa amin'ny finoana sy amin'ny fitiavananao amin'ny andronay rehetra ho avy. Ny fanainao masina angatanay hiasa mahery aminay, ka afanay mandray miaina izany teninao izany. Amin'ny ranomasina sy mavonjy no angatanay izany. Amen. Faly miarabantsika rehetra ry havana tahak'izao alakamisy masina izao. Alakamisy masina izay fotoana sarobidy ho antsika kristianina, satria fotoana izay atsiarovantsika indrindra ny fanendren'i Jesosy ny sakramentan'ny fanasan'ny Tompo. Ny ten'Andriamanitra izay voatendry ho anjarantsika amin'ity anio ity dia hitantsika ao Matteo 4:20. Matteo 4:20 manomboka amin'ny 7:20 ary mitsahatra amin'ny 7:20. Matteo 4:20, 7:20 ary mitsahatra amin'ny 7:20. dia vakitsika izany amin'ny ran'i Jesosy. Ary tamin'ny voalohan'ny andro fihinanana mofo tsy misy masirasira, dia nakeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe, aiza ny tianao amboarinay hihinananao ny Paska? Ary hoy izy, makanesa any an-tanàna ho any amin'ny ralehilahy ka lazao aminy hoe, hoy ny mpampianatra, efa akaiky ny fotoako, koa atao aminao aho sy ny mpianatro no hitandrina ny Paska. Ary ny mpianatra dia nanao araka ny nasain'i Jesosy nataony ka namboatra ny Paska. Ary noho ny hariva ny andro dia nipetraka ninana izy mba amin'ny mpianatra 12 lahy. Ary raha mbola ninana izy dia hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo hamatika. Dia nalahelo indrindra izy rehetra ka samy nanontany azy hoe, moa izao va izany Tompoko? Ary izy namaly ka nanao hoe, izay niarana natsoboka ny tanany tamiko tao anatin'ny lovia, izy no matika. Ny zanak'olona dia mandeha tokoa arak'izay nanoratana azy, nefa lozan'izay olona azona ny zanak'olona atolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. Ary Jodasy izay namatika azy dia namaly ka nanao hoe, izao va zany Raby io? Dia hoy izy taminy, voalazanao. Ary raha mbola ninana izy dia nandray mofo Jesosy, ka noho nefa nisaotra izy dia nivakiny ka natolo ny mpianatra. Ary hoy izy, raiso, hano, ity ny tenako. Ary nandraika-poka izy ka noho nefa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe, sotronareo rehetra ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony itsony aho, mandra-piavy ny andro ekarako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakan'ny raiko. Amen. Ray masino, manamasinana ihany fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo mandrakarivana ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Araka ny nambara teo ry havana dia fotoan-dehibe ho antsika fiangonana kristianina ny andro anio, satria fotoana izay atsiarovantsika ny nanendren'i Jesosy ny fanasan'ny Tompo. Fotoana izay anehoana fa tsy haitraitra ny fiangonana na tonga azy handray ny sakramentan'ny fanasan'ny Tompo, fa tena baikin'i Jesosy mihitsiny ny antony hanaovantsika izany. Matoa Jesosy mandidy ny amin'ny hanaovana zavatra iray, dia misy zavatsoa izay tian'Andriamanitra hatolotra antsika izany. Ho antsika dia mitovy avokoa ny fotoana rehetra na ny andro, fa misy ny fotoana miavaka satria andraisantsika zavatsoa avy amin'ny hafa, tahaka ny fotoana izay atsiarovantsika ny tsingerenan'ny taona izay naterahantsika ohatra. Eo ny fahatsiarovana, fa io ihany koa ny zavatsoa izay atolotry ny hafa ho antsika manoloana izany fety izany. Torak'izany koa rehefa tonga ny voalohan'ny taona
tahaka ny andro rehetra ihany. Fa mahasarobidy azy dia ny zavatsoa zay tolotry ny olona akaiky ny fotsika. Fotoana sarobidy ho antsika ny alakamisy masina satria fotoam-pifaliana. Nahoana ny fotoam-pifaliana? Fotoam-pifaliana satria anoloran'i Jesosy ny sarobidy indrindra eo aminy dia tsinona fa ny tenany sy ny rany. Ny tenany sy ny rano izay toky sy tombo-kasen'ny fanavotana sy ny famelan-keloka. Faly ny mpianatra. Faly ny mpianatra satria nahatsiaro ny fanavotana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tamin'ny fanadihevozan'ny Egiptianina. Fa mangidy ho an'ny zanak'Israely tokoa fa izay ny fiainana tao Egipta. Fa sady nampahorian'ny Egiptianina izy ireo no tsy mahazo akory izay valikatsembohana. Manoloan'izany dia hitan'Andriamanitra ny fahorian'izy ireo, henon'Andriamanitra ny tarainan'izy ireo, ka dia nanafaka azy ireo Andriamanitra. Nanafaka azy ireo tamin'izany fiainana mangidy izany. Ary izany nahatonga ny zanak'Israely mihinana ny mofo tsy misy masirasira, ary eo ihany koa ny anana mangidy izay anehoana fa tsy nisy tsirony tamin'izy ireo ny fiainana. Izany nahatonga azy ireo nihinana ny mofo tsy masirasira. Ary nahatonga n'Andriamanitra ihany koa nampihinana azy ireo ny anana mangidy dia mba ho fampatsiarovana azy ireo fa fiainana mangidy tokoa nampitondrain'ny Egiptianina azy, ka mba hahatonga azy ahita fifaliana amin'ny fanarahana sy amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Saingy fifaliana ambony lavitra noho izany no natolotra Jesosy azy, satria Jesosy manolotra ny tenany hanafaka ny olona amin'izay rehetra manandevo azy ary manolotra azy ny tena fahafahana marina. Jesosy manafaka ny olona amin'izay manandevo antsika dia tsinona fa ny devoly, ny ota, ny fahafatesana ihany koa, ary manome antsika ny tena fahafahana. Ary izany fahafahana izany dia miandoha indrindra amin'ny famelan-keloka izay tolotry Jesosy. Ary izany no ilazana eto hoe ity no tenako izay omena ho anareo, ary ity no rako i Jesosy izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Jesosy manolotra ny tenany, manolotra ny rany ho famelan-keloka. Lutera dia manambara fa ao amin'izay misy famelan-keloka misy fiainana mandrakizay. Misy fiainana mandrakizay satria vita fihavanana an'Andriamanitra sika. Ilay Andriamanitra izay tompon'ny fiainana ka manome fiainana ho an'izay rehetra voavela heloka. Ary izany dia tanterahan'Andriamanitra amin'ny fanekeny ny zanany handatsaka ny rany mba ho famelana ny helotsika. Fahaverezana sy fijaliana izany no mendrika ho antsika. Saingy noho ny fitiavan'i Jesosy dia izy no nanaiky handray izany fijaliana izany. Izy no nanaiky handatsaka ny rany mba ho famelana ny helotsika. Alaivo saratsaina hoe tonga eo amin'ny fitsarana ny any tribonaly ny olona iray, ary tena voapirovy tokoa fa meloka izy, kanefa hoy ny mpitsara hoe voavela ny eloko ao ka tsy hiditra-ponjy ianao. Jesosy manome famelan-keloka ao antsika, tsy noho ny nataontsika, tsy noho ny famendrehantsika, tsy noho ny asa izay ataontsika, fa noho ny asa mpamonjena izay vitan'i Jesosy. Atolotr'Andriamanitra maimaim-poana ho antsika ny famelan-keloka, saingy tsy maimaim-poana ho azy satria ny zanan'ilay tokana io no nafoiny teo amin'ny hazo fijaliana. Ny zanan'ilay tokana no nijaly teo, nalembaraka teo mba tsy ho afa-baraka atsika rahatray. Ary tsy hoe rahatray ihany fa ankehitriny satria mahazo famelan-keloka asika. Matoa tsika mbola tamana atao anivon'ny fiangonana satria Andriamanitra tsy mitanisa, tsy mitanisa ny tsy fahamendray antsika, fa manambara antsika kosa ny alehiben'ny fitiavany, ka ilazany fa tiantsika izy ka mamindra fo amintsika, mamela heloka atsika. Rariny raha hifaly sika amin'ny alakamisy masina, enina dia ao anatin'ny herinandro mangina azy, hifaly sika satria Andriamanitra maneho ny fitiavany amintsika. Dia tsinona fa ny famelan-keloka izay atolotry Jesosy izany, ka ilazany hoe raiso ny tenako ary sotroinareo rehetra ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Anisan'izany ianao.
anisan'izao tontolo izao anisan'ny maro izay tian'Andriamanitra aza amin'ny famelan-keloka izany ianao. Ny anjaranao dia mahatoky ny tenin'i Jesosy hoe ity ny rako izay latsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Fitaovam-pibebahana ihany koa anefa ny alakamisy masina. Ny hoe fibebahana dia fiverenantsika amin'Andriamanitra. Fiekena fa maloto isika ka mila fanadiovana. Fa ilay Andriamanitra marina, ilay Andriamanitra masina dia nitaona antsika hoe aoko ho masina ianareo satria masina aho. Zany hoe aoko ianareo hadio satria madio aho. Iza amintsika no madio? Tsy misy madio tsika. Na ny eritrerittsika, na ny tenintsika, na ny asantsika, samy maloto avokoa eno atren'Andriamanitra. Saingy Jesosy tonga eto amin'izao tontolo izao hanadio antsika ho afaka amin'izany fahalototsika izany. Ary izany dia nasehony tamin'ny mpianatra izay hitantsika tamin'ny filazantsara izay nivakiana teo, fa Jesosy nanasa ny tongotry ny mpianany. Petera nandà mafy ka nilaza hoe sanatria raha nasa ny tongotry ianao. Fa Jesosy namaly hoe raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Jesosy manasa antsika, Jesosy manadio antsika. Ny rano izay anasan'ny tongotry ny mpianatra dia famantarana ihany izany, fa manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetra izy. Ny anjarantsika dia mitondra ny fahalotoantsika, mitondra ny fahotantsika eo amin'ny Jesosy. Miaiky fa tena maloto tokoa isika, ary manaiky ny diovin' Jesosy. Misy ny olona manatona ny fandraisana fanasan-tompo, saingy manamarina ny tenany izy, tsy mba mibebaka amin'ny fahotana izy. Fa ny tenin'Andriamanitra izay tsy nivakiana moa kanefa anjarantsika ihany amin'ity anio ity izay hitantsika amin'ny Korintianina 1:20. Dia ilazany Paoly apôstôly hoe koa na zovo no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaky ny tompo amin'ny fanahy mendrika dia homeloka ny amin'ny tena sy ny ranon-tompo izy. Noho izany dia manambara Paoly apôstôly hoe aoka ny olona hamantatra ny tenany dia aoka izy hinana amin'ny mofo sy hisotro amin'ny kapoaka. Aoka ny olona hamantatra ny tenany. Izany hoe aoka ny olona hatsiaro tokoa ny fahotana izay vitany. Aoka ny olona nenina tokoa amin'izany fahotana izany. Raha mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra sika, raha mahatsapa ny sarobidiny fitiavan'i Jesosy sika, izay nanolorany tenany sy ny rany ho fanavotana antsika, dia hibebaka tokoa amin'ny fahotantsika sika. Jesosy nividy antsika, Jesosy nanavitra antsika, tsy tamin'ny volafotsy na volamena fa ny rano sarobidy, izany netiny nanavotana antsika. Ny olona izay mahatsapa izany sarobidiny fitiavan'i Jesosy izany dia tsy te hitoetra intsony amin'ny fahalotony. Misy fotoana aho mibedy anjanako mafy satria tafa oatra ny fandotoana izy ireo ny akanjony, dia ambarako amin'izy ireo hoe rakizy tsy moramora ne mividy savony amin'izao fotoana izao sy ny fanasana lamba. Aoka ianareo mba tsy dia handoto loatra ny akanjonareo tahaka an'io. Mihoatra lavitra noho izany nanadiovan'i Jesosy tsika, fa ny rano sarobidy nalatsa ny tao Kalvari mba ho fanavotanay, mba ho fanadiovanay sy ho fanadiovana anao ihany koa. Ny olona izay mahatsapa izany fitiavana izany dia milaza hoe noho izao Jesosy dia nijaly ianao, noho izao Jesosy dia nalaiky ny alambaraka ianao. Anaiky ny fitarian'ny fanenao masina aho, hanao ny sitraponao manomboka izao. Ny fotoana ny alakamisy masina dia fotoam-pitiavana ihany koa tompoko. Tsy fotoam-pifaliana sy fotoam-pibebahana ihany, fa fotoam-pitiavana ihany koa. Isika izay fahavalo no indro tafaverina amin'Andriamanitra, ary tsy hoe tafaverina amin'Andriamanitra fa tafaray aminy mihitsy. Io nambaran'ny Paoly apôstôly tamin'ny epistily izay nisoratana amin'ny Korintianina nivakiana teo. Ny kapoaka ny fisaorana izay soratsika moa tsy firaisana amin'ny ran Kristy va izany? Ny mofo izay vakintsika tsy firaisana amin'ny tenan Kristy va izany? Iza moa antsika ny mendrika iray amin'ny Kristy, hanana fiombonana aminy? Tsy mendrika izany tsika. Tahaka ny mpanjaka na ny filoham-pirenena anankiray, tsy miditra ny tranon'ny olona anankiray izay tena mahantra farahidiny, no tsy tokony hidirin'Andriamanitra ihany koa eo amin'ny fiainantsika. Isika izay maloto,
maloto ny fahotantsika saingy manaiky ny andray atsika izy, manaiky ny ombona amintsika izy, ary zany dia raisintsika eo amin'ny fandraisana fanasany tompo. Fiainam-pitiavana zany. Andriamanitra manolotra ho antsika izay tsy mendrika atsika dia tsy inona fa ny tenan'i Kristy zany. Ny tenan'i Jesosy izay manolotra fiainana ho antsika, satria Jesosy ilay maty eo amin'ny hazofijaliana nitsangana tamin'ny maty, ary velona mandrakizay, noho izany dia velona mandrakizay ihany koa ny olona rehetra izay mino azy. Ny tenan'i Jesosy izay miaritra fahoriana, izay anehoany fa miara-miaritra fahoriana miaraka aminao ihany koa izy. Ka raha toa ianao ka manana fiambonina aminy, handresy zany fahoriana zany ianao, ary Jesosy ihany koa izay nandresy ny fahotana. Ka ny olona izay manana fiombonana velona aminy tokoa amin'izany fandraisana fanasany tompo zany, dia tsy inona fa ny fandraisana tena mandrany, dia handresy ihany koa ny fahotana, handresy ihany koa ny nofo. Jesosy maneho amintsika fa fitaom-pitiavana tompoko ny alakamisy masina. Fitaom-pitiavana satria isika izay mpifahavalo dia ampihavan'Andriamanitra. Isika izay mpifahavalo dia ampihavan'Andriamanitra. Jesosy tsy mampihavana antsika amin'Andriamanitra ray ihany, fa mampihavana antsika samy olona ihany koa, ary io novakintsika eo amin'ny hazo fijaliana. Aito ambata fanaky. Fa ny rano teo amin'ny hazo fijaliana nentina anao fampihavanana ho ny ten'Andriamanitra amin'ny Kolosianina 1. Jesosy mampihavana anao amin'ny namanao. Jesosy mampihavana anao amin'ny rahalahinao. Jesosy mampihavana anao amin'ny vadinao. Jesosy mampihavana anao amin'ny zanakao. Dia voly mampisaraka anao amin'ny hafa. Fa Jesosy kosa mandatsaka ny rano mba hahatonga antsika hiaina amin'ny fitiavana. Isika izay nandray maimaim-poana famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, dia tian'Andriamanitra hizara zany famelan-keloka zany ho an'ny hafa. Ny tena fitiavana tompoko dia manolotra. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao Jesosy, dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ny olona manam-pitiavana dia manolotra izay tsy foiny ho an'ny hafa. Ny tena tsy foitsika ho an'ny hafa ve? Mazana ny famelan-keloka. Raha iny aloha zao avy nefa natao tampoka, za tsy amela ny heliny intsony. Amin'ny teny io Jesosy dia mampatsiaro antsika fa ny alakamisy masina dia fitaom-pitiavana tompoko. Fotoana izay hanehoan'Andriamanitra aminao fa tianao izy, ary mandrakizay zany fitiavanao zany. Ary tiany ihany koa ianao hizara zany fitiavana izay natolotr'Andriamanitra anao zany. Matoa ny olona tsy afaka mizara satria tsy nandray izy. Fa ianao kosa mandray zany fitiavan'Andriamanitra zany ianao amin'ny teny io ty. Mandray an'i Jesosy ilay fitiavana ianao, mandray famelan-keloka ianao. Io zany tao amin'Andriamanitra ianao mba hizara zany amin'ny rahalahinao, hizara zany amin'ny ankohonanao, hizara zany amin'ny fianakavianao, hizara zany amin'ny mpiray fiangonana aminao. Ka tsy aloto fohy ianao inatrihan'ny havanao, tsy aloto fohy ianao inatrihan'ny fianakavianao, tsy aloto fohy ianao inatrihan'ny rahalahinao atanivon'ny fiangonana. Jesosy manadio anao amin'ny ranomasina mba hadio ny fonao, fa tsy aloto ny fonao. Satria hoy ny ten'Andriamanitra hoe sambatra madio am-po, fa izy no ten'Andriamanitra. Aza manaiky ianao ny fitaomany devoly ianao mba hahatonga anao ankahala ny namanao. Fa ny fandraisana fanasany tompotoko dia fitaom-pitiavana. Ny ten'Andriamanitra anjarantsika androany ary dia maneho fa fotoan-dehibe ny alakamisy masina. Fotoan-dehibe satria fitaom-pifaliana anoloran'i Jesosy ny tenany sy ny rano, izay marika lehibe ho anao fa mamela ny iloko ao izy. Fotoan-dehibe ihany koa satria fitaom-pibebahana, fotoana izay navozantsika ny fanoloran-tenantsika amin'ny tompo, ka anikeantsika hiala amin'izay namatotra antsika tahaka ny zanak'Israely niala tao Egipta fahizay. Nialantsika ihany koa amin'ny fahotana izay nangejantsika satria ionona tonga ny tompontsika hijaly teo amin'ny hazo fijaliana. Ionona tonga antsika tafasaraka amin'Andriamanitra, ionona tonga antsika ihany koa tafasaraka amin'ny namantsika. Fotoana ihany koa fitaom-pitiavana satria Andriamanitra manolotra fitiavana ho antsika, ary sika manolotra fitiavana ho an-dralahy, ary voalohany amin'izany fitiavana izany ny famelantsika ny heliko ny hafa. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisina karafanahy masina izay azy hatramin'ny indrindraka ho azy mandrakizay. Amen. Raisiny fitahiana ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana fanahy masina ho amin'ny rehetra hatramin'izao mandrakizay. Amen.